Nivoaka androany ny vokatra vonjimaika momba ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny ampahany. Amin'ny ankapobeny dia very lavitra ireo antoko toy ny mampara sy ny tim. Aotra faingo isan-jato ihany koa no azo ny ankamaroany ny antokon'ireo kandida filoham-pirenena teo aloha izay efa nangina tanteraka ankehitriny. Hita nisongadina ny antoko malagasy miara-miainga sy ny tsy miankina. Manana 30 andro ny fitsarana manokana amin'ny sahana ny fifidianana na ny CES hanomezana ny valim-pifidianana ofisialy. Notsipahin'ny HCC ny fanovana nentin'ny député mahakasika ilay lalàna mifehy ny fanambaram-panana andreo solombavam-bahoaka ary ny fahafahana manenjika azy araka ny lalàna mandritry ny mandat. Nambaran'ny Ambohida androany fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana izany. Ebola, vonina amin'ny fiatrehana ny aretina ve Madagasikara. Vola mitetina $403 no entin'ny fanjakana malagasy iomanana amin'ny mety hatongava ny virusy Ebola eto an-toerana. Mpitsabo misy 400 avy amin'ireo faritra 5 ahitana seranana no andalam-piavanana. 3 no efa niahihina ary efa nanaovana fitiliana no ny aretina Ebola hatreto teny Ivato. Ny tokosan'ny fitiliana atao eny amin'ireo mpandeha avy any ivelan'ny Madagasikara eny an-toerana. Fanotofatany mbola mitohy hatrany amin'ny ankapobeny tanympanjakana no tena voakasika izany. Mifanilika nefa ny komina sy ny ministera amin'ny hoe iza ny tompon'andraikitra manome alalana izany, alalana izay nahato hatramin'ny taona 2010. Ary farany any ivelany, teknôlôjia vaovao, nateo aza ny tsy fahombiazana tamin'ny fampiasana ny fo artifisialy, tetikasa voalohany nanaovana andrana tamin'ny lehilahy 57 taona ka namono ainy ny volana martsa lasa teo. 3 andro lasa izao, olona faharoa vaovao indray no nampiarana izany ary mbola velona sy salama tsara ny Frantsa. Ny andindininy avy hatrany. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Vahaony oloko, vahaony oloko. Folo taona ny aretana, folo taona namafazana, folo taona nandresena, ary folo taona nandehanana niaraka tamin'i Jesosy. Mafaly ny trano fivavahana vahaony oloko ny manasantsika hiara isotra n'Andriamanitra sy idera azy noho ny fahatratrarany ny fahafolo taona. Efa resiny devoly ndao hiakatra ho any amin'ny fahombiazana. Tsy fotoana ny ranomasy intsony zao, tsy fotoana ny fitaraina. Efa nisy niady mba hampandresy anao. Ny sabotsy 17 ny volana septambra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso etry ny Coliseum Atsonjombe. Tsy ho afeniko aminao ny fanalahedin'ny fahombiazana. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka handrodanana ny tendrombohitry ny olana eo anoloanao ny pasteur Chertina Randriarmala. Manana fanantenana fa velona ny Jesosy izay tokoa. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Antananarivo sy ny manodidina Tropique Faya manolotra antsika tona samgeza ao amin'ny Coliseum Atsonjombe ny alahady 7 septembre 2014 manomboka amin'ny 8 ora maraina afanainy Ninas Black Nadia Banjaka
Kaka, Jean-Aimé, Jerry Marcos, Walian Q, Meiza, THT, March to the Freedom, Lenji, sponsor officiel, Macafi Boutique, partenaire, New Pizza, média officiel, Cool TV, sponsor, THB. Till I come. Till I come. Change it and say. Till I come. Luxor, le plaisir du confort. Sèche-cheveux, fer à lisser, ça surchauffe pour vos cheveux. Ma solution, Expert Protection 230 degrés. Une gamme complète enrichie à la prokératine. Le shampoing et le soin réparent sans alourdir. Le spray protège de la chaleur jusqu'à 230 degrés. Même quand la température monte, vos cheveux gardent force et brillance, toujours à petit prix. Franck Provo, le résultat professionnel accessible à tous. Ahoana zay? Koly TV ve jerenao io? Iaia. Ako zany nany Antananarivo any ange io mandeha. Ka efa izy io. Ma TV, TV plus, viva ko. Ary zany sary zany eny atao tena qualité. Numérika. Taloha, TV ihany hitanao tao. Fa amizao, efa miampireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagascar zany io. Naiza. Aiza. 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. CanalSat, regardons mieux. Miarahaba tompoko tonga soa indray tao anatin'ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Cool TV izay anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany mahakasika ny fifidianana nomboantsika ny fampahalam-baovao amin'ny ity hariva ity miantso fitoniana ny senita amin'ireo kandida sy mpifidy any amin'ireo distrika namerenina ny fifidianana solombavam-bahoaka mandra-piandry ny valim-pifidianana ofisialy avy amin'ny CES tafiditra telo voalohany hatrany ny kandida niaraka tamin'ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ity fifidianana solombavam-bahoaka naverina ity. Nandriana Rajanson. Nazava ny fandresena ho an'ny antoko malagasy miaramiainga tao amin'ny distrika Anambanja. Nivoaka ho anisan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny isa 7 faingo 7 isanjato Solaimana Mahamodo anampy mivondrona politika miaradi ao amin'ny antenimieram-pirenena. Aoriny ny kandidat tsy miankina izay notohanan'ny HVM Sotra Catherine izay manana isa 7 faingo 7 isanjato. Fahatelo kosa ny antoko avana izay soloan'ny kandida Mbota Orlinina Amboniteny amin'ny isa 5 faingo 7 isanjato. Ho an'ny distrika Bersur-Tsirbina kosa, Rakojanak'olona Paul ao amin'ny antoko politika Iaraka Isika manana isa 7 faingo 4 isanjato. Tafiditra roa voalohany hatrany ny kandida Arema Sor Christian manana salanisa 5 faingo 7 isanjato. Tafiditra fahatelo kosa ny kandida Ratsimba Alson izay manana salanisa 7 faingo 5 isanjato. Marovoay izay tsy nanana ny antoko malagasy miaramiainga kandida nandresy tamin'ny salanisa 7 faingo 4 isanjato ny kandida tsy miankina Ravonjatovy Saoby. Faharoa kosa ny kandida Mapar Brunly 7 faingo 5 isanjato. Fahatelo Rakotondrazaka Samuel izay manana salanisa 4 faingo 8 isanjato. Tafiditra telo voalohany hatrany ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ity fifidianana ity. Ho an'ny distrika Sainte-Marie zao, laharana fahatelo ny kandida Irmance Jean-Claude izay manana salanisa 7 faingo 1 isanjato. Voalohany kosa ny kandida Tsivolagny Maximin eo amin'ny salanisa 7 faingo 7 isanjato. Faharoa kosa ny kandida Yvette Sila ao amin'ny antoko Maman izay manana salanisa 7 faingo 5 isanjato. Etsakilan'izay anefa mandra-piandra valim-pifidianana avy amin'ny CES niarahaba mpifidy tany amin'ireo distrika ireo filohan'ny senita. Koa raha misy ny fanolanana amin'ny voka-pifidianana reny dia aoka tsy hitantsika eny an-dalambe hampikorontana ny fiarahamonina izany fa mba hoarahintsika ny fomba hamahana izany mampifanolana
efa voatsinjo ny lalàna ao anatin'ny filaminana sy fahatoniana. Manomboka izao eto arak'izany any amin'ny CES Amboly efa misy ny fitoriana voaray. Mbola tsy namaky an'ilay rikety fa mbola manangona fotsiny aloha izy. Mbola tsy nanangona fa ny titran'ilay obligena fangatahana fotsiny hoe annulation quelques bureaux de vote sy disqualification. Mazava noho izany fa akasitrahamponina any amin'ireo distrika ireo ny antoko malagasy miara-miainga ary efa manana toerana eo anivon'ny fiarahamonina any amin'izany distrika efatra izany. Manana 30 andro ny fitsarana manokana amin'ny sahana fifidianana na ny CES sanomezana valim-pifidianana ofisialy. Vaovao mahakasika ny fifidianana communal kosa indray mikendry ny anova tanteraka ny isan'ny commune eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fanjakana. Raha 7,9 ny commune ankehitriny raha ny tolo-dalàna karakarain'ny gouvernement ankehitriny dia hitombo izy izany hatreto. Ankoatra ny fiandrasany ny fampifanarahana lalàna telo momba ny vondrom-paritra amin'ny lalam-panorenana sy ny promulgation tsy ahafahana manatanteraka ny fifidianana communal koa ny tsy fahafantaran'ny senita ny isan'izay commune izay fanadidina Wentinina Andriana Rajanson Natrany. Namerina nanao antsoafy tamin'ny gouvernement ny senita androany hanomezan'izy ireo ny isan'ny commune eto Madagasikara. Laza izy ireo fa antoka natanterahana fifidianana communal ny fahafantarana izan'isy izany. Ankoatra ny isa teo aloha 5,730 dia eo ihany koa ireo fangatahan'ny toerana sasany ho commune eny amin'ny ministerany an-tany. Misa 300 ireo fangatahan'ireo hatramin'ny faran'ny fivoriana tsy ara-potoana ny solombavam-bahoaka faranteo. Tsy afaka mandray fanapahan-kevitra noho izany ny senita momba ny fepetra farany na chemin critique anatanterahana izany fifidianana izany. Marina fa iny lalàna iny dia mamoaka hoe ny fifidianana municipal, communal, ny fifidianana régional sy provincial. Ahoana ary izany no anaovantsika fifidianana tsy fantatsika akory ny isan'ny commune na ny an-tanan-dehibe na ny ambanivohitra satria misy ny découpage territorial nge azadino natao anatin'ilay lalàna dia tokony ho fantaritsika izany hoe firy ary le zavatra anaovantsika fifidianana firy ny isany. Mbola ireo teo aloha ve samy mitombo samy miala samy miena. Ankoatra ny fiandrasana sy ny filoham-pirenena na promulgation an'ireo lalàna telo lany teny amin'ny antenimieram-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana sy ny vondrom-bahoaka-paritra miandry ny fandaniana ny tolo-dalàna apetraky ny gouvernement tamin'ny antenimieram-pirenena indray izany ny fifidianana communaly. Tsy maintsy hisy zany commission paritaire zany izay eo atsangana izay misy ny teknisiana ao ministerina tany dia ahitana ihany koa ireo solotena amin'ny solombavam-bahoaka satria raha iny lalàna anankiray iny dia ao amin'ny lalàna anankiray izay ataontsika hoe nandalo tao amin'ny antenimieram-pirenena dia mazava tsara fa misy masotsivana na critère ahafahana mamorona ny vondrom-paritra ao anatin'izany zany ny commune ka izay fanatanterahana izay dingana maromaro zay dia mety mitaky fotoana lavalava ihany zay fa ny tanjona zany dia ametrahana izay hoe annexe izay ahitana hoe firy marina ny isan'ny commune eto Madagasikara mba tsy lazana hoe alefa le fifidianana dia rehefa avy eo isy hitaky indray hoe zay mila commune ohatran'izao na mila zavatra ohatran'izao. Tanteraka ankehitriny ny fanahin'ireo mpanara-maso ny fiainam-pirenena tahaka ny sefafisy ny KMF Knoe. Mitombo hatrany ny antoka ankehitriny fa tsy amin'ity taona 2024 ity ny fifidianana communaly. Izy anefa no mahazo tombony amin'izany. Mandeha ny resaka efa bolana izay ka tsy politika ny atoko HVM no ambadika izany fampiandrasana izany. Mampanontany tena ihany koa ny mahakatsy politika ihany koa ny ampitomboana ny isan'ny commune ahafahana mahazo olom-boafidy maro. Fa tsy maintsy manatanteraka ny fanambaram-panana ny nivon'ny HCC ny solombavam-bahoaka miantra amin'izy ireo ihany koa ny fanenjehana araky ny lalàna velona raha misy fandikan-dalàna ataon'izy ireo ivelan'ny fotoam-pivoriana manan-kery ny ordonnance fa 4,24 tsipika aotraotra ray nataon'ny gouvernement satria tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna fehizoro 4,24 tsipika aotraotra sivy no laniny antenimieram-pirenena tamin'ny 7 Jolay farany teo. Ny voakandroany io didim-pitsarana avy amin'ny HCC io fanadidina no tanterahany André Larson. Ny fanerena azy ireo anao fanambaram-pananana sy ny fiatran'ny immunité na ny fahafahana manenjika azy araky ny lalàna mandritry ny mandat ireo no lavin'ny député ka novan'izy ireo tamin'ilay ordonnance navoaka ny gouvernement. No tsy pahan'ny HCC eo fanovana nentin'ny député io ka antony tsy azo ampiarana ny lalàna 4,24 tsipika ohatraohatra sivy izay lany ny 7 Jolay farany teo. Ireto avy no antony izany. Tsy nampahafantarina ny gouvernement amin'ny fisian'ny conférence de président izay nandinika io fanitsinana natao io mialohan'ny fifidianana azy ny filohan'ny antenimieram-pirenena araky ny takiany lalàna.
nambaran'ny asesy araka izany fa tsy afaka nampiasany zosy fahefana nomena azy ary hidinika mialoha izay mety fanovana atao amin'ny lalàna ny gouvernemanta. Antony lehibe nandraisan'ny asesy fanapahana laharana fa 2020 ACC D3 tamin'ity tolakandro ity. Midika avy hatrany fa ilay didim-pitondrana 4.4 tsipika ohatraohatra ray nataon'ny gouvernemanta tamin'ny 7 aprily taona 4.4 no mbola manan-kery. Didim-pitondrana izay manery solombavam-bahoaka tsy maintsy hanao filazam-pananana ireo fananana tao anatin'ny 5 taona mialoha mahasolombavam-bahoaka azy fa raha fahatarany 3 volana ireo mahasolombavam-bahoaka azy ireo. Manaraka izany, isan'ny tsy mahara-dalàna izany ihany koa ny hazakazaka nandaniana io lalàna io. Tsy voaja ny feim-potoana ara-dalàna 12 andro taky ny lalàna ka mahatonga io lalàna io no nanian'ny député io tsy fanaraka amin'ny lalam-panorenana. Inona no vokatra izany? Tsy maintsy manao fanambaram-pananana momba ny fananana 5 taona talohana nalàna solombavam-bahoaka azy ny député nanamafy izany ny Bianco. Ho an'ny Bianco moa dia mipetraka foana zahay eo amin'ny toeran'ny sampandraram-panjakana zay mamporisika ny fanaovana fanambaram-pananana indrindra moa an'ny sokajin'olona ohatran'ny hoe solombavam-bahoaka. Ny antony dia satria izy io zany dia fomba fanao maneran-tany ary fisorohana ny kolikoly zay ataon'ny tompon'andraikitra ambony. Ankoatr'izay, azo enjehana ihany koa ny député raha tratra manao heloka ivelan'ny fotoam-pivoriana aorian'ny alalana avy amin'ny birao maharitra. Mety ho antony ahafahana mandravana ny tena miram-pirenena ve izany satria ny fahefana mpanao lalàna no voalaza eto fa nandika ny lalam-panorenana. Ny azo antoka raha tsy manaraka voalazan'ilay ordonnance 4.4 tsipika ohatraohatra ray ny député dia mety ho fampiatonana ny déséance avy hatrany. Fa eo amin'izay pejy politika izay hatrany ny aiky ny fahalemeny ny ekipan'ny Prime Ministre Coly Roger Omaly manoloana ny mpanao gazety taorian'ny hetsiky ny mpampianatra FRAM ny antso mpanao gazety no ny amehana ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta saika nosafondra mato minisitra avokoa ireo teboka nafapana rehetra tato ato ka isan'izany ny resaka andramena ny FRAM ary ny tsy fandriam-pahalemana sy ny délestage. Teboka ny arahana anaiky nambarandra mato minisitra ny olana ny délestage izay vokatry ny trosan'ny jiramatra amin'ny taona 4 saika anteraka hevitra kosa ireo olona nipoitra tato anatin'ny 5 taona farany tahaka ny Bois de Rose sy ny FRAM amin'ny ankapobeny ny antsony malagasy fampiain'ny gouvernemanta fanampanazavana. Tsy ho tanteraka mihitsy ny fanamby izay napetraka ny fanjakana ho amin'ny politika ankapoben'ny fanjakana raha tsy misy ihany koa ny fandraisana andraikitra sy fifehezan-tenantsika malagasy tsirairay avy. Indrindra isika malagasy ao anatin'ilay soatoavina maha-malagasy atsika dia ny fihavanana maha-malagasy ka izany rehetra izany no resahana ary ho tanteraka ihany koa ny fanamby raha toa ka misy ny fifanajana, fianoana ny hevitry ny hafa ary indrindrandrindra ny fifandraisan'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka izay fitondram-panjakana tsy mitsahatra ny mikaroka ny vahaolana. Vaovao mahakasika ny raharaha andramena kosa indray manomboka ve ny famoahana ao mangarara ny zava-miafy ny aferan'ny Bois de Rose raha nametra-panontaniana ny mpanao gazety teto amin'ny koliny tokony ametrahan'ny ministra Antelme Raparany Fialana no ny tsy fahombiazan'ny ady amin'ny fandranana andramena Omaly anarana 7 no navoaka ny androany olona 7 izay voalaza fa tomponantoka tamin'ireo bolabolana andramena tratra tany Mananara sy Antalahy itory azy ireo ity ministra ity raha ny fanazavana azo. Michel Ranardzon. Raha nilaza ny ministry ny kolotsaina mpitondra tenin'ny gouvernemanta Omaly fa tsy anonona anarana momba ny Bois de Rose ary olona 4 ny gorobone efa ifamitadiavana ankehitriny nivoaka tamin'ny fahanginany kosa ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala androany. Nanomboka nanonona anarana ny eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana mikasika ireo tompon'andraikitra amin'ny fanondranana andramena. Bolabolana andramena miisa 3.7 no tratra tany Antalahy, 5.7 tany Sasely ary 3.7 sy tao atapy-tanànan'ny Antalahy ny alarobia teo. 20 kosa no tratra tany Mananara ny Sabotsy. Anarana 7 no nambaran'ny ministry ny tontolo iainana va tomponantoka tamin'izany. Misy ny olona voatonina anatin'izany Madame Brenda Justine, anatin'izany i Nono Volasantoka, i Monsieur Norbert ary Soltraka. Ny olona voaroy amin'io koa dia Andriamatoa Solo Sambava na Solo Lavani filazana azy aby zany, Joël Labe,
Joël Cicatrice, Patrick Balagna ary Aimé. Zay. Anarana mbola tsy faheno, tsy mbola hita endrika ihany koa, tsy fantatra na inona no asa sy andraikitr'ireo olona ireo amin'ny andavanandro. Tena anarana ireo sa solona anarana, anarana malagasy avokoa ireo rehetra ireo, malagasy ihany ve nefa no tena mikotrika ity raharaha ity, tsy misy teratany vahiny mizaka zoam-pirenena malagasy ve? Isy ny prime omena an'ireo izay manome vaovao momba ireo olona ireo, izay mbola hifampitadiavana ankehitriny, tsy fantatra kosa hoe ohatrinona izany prime izany. Isy ihany koa ny fanapa-kevitra horaisin'ity minisitra ity. Ny lalàna mikasika an'io dia mazava tsara ka faraka ny fangatahany société civile hoe ampiaro ny lalàna dia zany ny toren'ireo olona ireo, dikan'izay zany anara-maso ny fitoriana zareo. Andrasana ny tohizan'ny fahasahinan-Andriamatoa minisitra tahaka izao, ny raharaha Bois de Rose izay fanahazon'ny Madagasikara fanamarihana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho endriky ny fanjakana rantsi-tantana na voatonontonona anaran'olona maro samihafa ihany koa iandrasa porofo ireny rehetra ireny. Taorian'ny fanagiazana nataon'ny groupement ny Sava sy ny Diray fatao Sava hatrany tao amin'ny Joël be bolabolana andramena misy 7:30 no tratra io hariva io, mbola mitoeraka izany ny tatary sambokely iray no nitondra bidon 3:30 misy 5.900 litatra no mbola tafajanona amin'izao fotoan'izao hariva teo tamin'ny 7 ora. Fa vaovao mahakasika ny fahasalamana kosa indray, 3 no efa nahahina ary efa nanaovana fitiliana noho ny aretina Ebola hatreto teny Ivato. Vonona amin'ny mety ho fianaky ny aretina Ebola ny eto Madagasikara hatreto raha ny fanazavana azo. $403 io ny vola hoentin'ny fanjakana malagasy io manana any mety hatongava ny virus Ebola eto an-toerana. Mpitsabo miisa 400 avy amin'ireo faritra 5 ahitana seranana no andalam-piofanana. Mitsokosa ny fitiliana atao amin'ireo mpandeha avy any ivelan'ny Madagasikara etsy amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato. Michel Arana ary Jonathan no mitatitra ny fanadidiny. Ity hitantsika amin'ny sary avilavitra ity ny toerana manokana natao andraisana sy hanaovana fitiliana ireo mpiondrana amin'ny fiaramanidina tonga eto Ivato. Mizara roa ny dingana tsy maintsy andalovan'ireo mpandeha avy any ivelan'ny Madagasikara rehefa tonga ety. Ny famenona ny taratasy ahafahana mijery ny toerana rehetra nandalovany alohan'ny gadonany teto an-tanindrazana ary ny fitiliana ny maripana ny vatana. Hatreto miisa 3 ireo tranga mampiahiaty ety raha ny fanazavana azo. Taorian'ny fitiliana nefa dia fantatra fa tsy voan'ny Ebola izy ireo. Ny tedi-bola efa napetraky ny fanjakana amin'ny mety hatongavan'ny aretina Ebola eto Madagasikara izay mitetina $403, $507 no famatsim-bola azo avy amin'ny banky iraisam-pirenena raha toka 200 tapitrisa ariary no avy amin'ny UNICEF. Raha ny fanazavana azo tena nivon'ny ministera ny fahasalamana andalana ny fanateterana ireo paikady maro samihafa entina misoroka ny aretina azo avy amin'ny virus Ebola, ohatra amin'izany ny fitiliana ireo mpandeha ety amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Efa misy ihany koa ny salle d'isolement na toerana fametrahana ireo olona iahahina ho voan'ny aretina. Eo ihany koa ny fiofanana mpitsabo miisa 200 any amin'ireo toerana misy seranana toy ny Antoamasina, Mahajanga, Fort Dauphin, Nosy ary ny Etsivato. Hatreto efa vonona mety ho fianaky ny aretina Ebola ny eto Madagasikara ny fanjakana malagasy. Raha tsy ahivona toy izao ny fitrangany ety aretina ity, mihoatra ny 30°C ny maripana ny vatana, marary ny loha, marary ny tenda, mandoa, mivalana ary mandora. Raha nitatitra avy amin'ny OMS olona 703 eo amin'ny 503 no voan'ny aretina no maty. Faritra 5 any Afrika no efa fantatra fa hiparitahan'ny aretina: République démocratique de Congo, Libéria, Sierra Leone, Sénégal ary Guinée. Olona miisa 20 no fantatra fa maty no io aretina io any Guinée, Nigeria ary Sierra Leone. Ny vaovao fantatra farany kosa dia fitsaboana miisa 4 sy vaksiny 2 no nomen'ny OMS alalana hanaovana andrana. Hatreto mbola tsy fantatra raha toka tena mandaitra izany na tsia. Faraky ny efa narahinao teny anatin'ireo lohatenim-baovao, mbola mitohy hatrany ny fanaovana ramblayage an-tsokosoko indrindra eto andrenivohitra amin'izao fotoan'izao. Velo taraina fa tsy misy atoriana ireo mponina manodidina. Ankilany milaza ny commune fa ny ministera no tompona andraikitra ny anivon'ny ministera nefa etsy andaniny milaza fa misy apahany betsaka amin'ny commune ny fanomezan-dalana ahafahana mantanteraka izany. Mifanilika araka izany ireo tompona andraikitra, mijano no mbola voarara nefa izany fanadidina no tanterahany Gaëtan Andriatsilavo. Mikatona avokoa ary tsy mbola misy fanomezan-dalana ho an'ny fanotofana tany eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy anefa mbola mitohy hatrany ary mampitaraina ny mponina ity resaka fanotofana tany ity.
amin'ny alina no tena fanatanterahana izany. Le hoe ara-dalàna sy tsy ara-dalàna aloha ino tsy fantatry fa indray anazy manokana iny fa raha le hoe tany totofana dia mino aho fa be dia be ny olona maheno ity hoe manotritra tany zareo amin'ny alina ka misy konkory nge amin'ny atoandro misy manotritra tany satria zao taloha manko te zao mbola tsy tototro izao dia tafakatra ty rano io amin'ity trano ty izao zay totofana zao dia jere tsara fa ny rano ao zao tsy maintsy hiakatra ao aty rehefa vava mivavatra satria totofana zareo dia tsy maintsy hiakatra raha ny fanazavana azo misy ampahany betsaka amin'ny kominina ihany koa ny fahafahana manototra anaty toerana iray ho an'ny asa fanorenana fa efa ny be ny tanàna sy ny tompon'andraikitra avy amin'ny ampipa izany raha ho an'ny Antananarivo renivohitra manokana ny kominina araka izany no tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso ireny fanotofana tany eto an-drenivohitra ireny nanambara nefa ny eo anivon'ny kominina fa ny ministera no tompon'andraikitra voalohany. Mbola misy moa zany ny note gouvernementale izay manakana ny fanaovana remblai eto amin'ny commune Antananarivo dia misy commission izay tatanan'ireo ministera miandraikitra an'izay izany hoe ny aménagement du territoire, ny rano sy ny apipa izay manaraka ny fanajana an'izay note mpanjakana izay. Raha izao no zava-misy azo lazaina fa mialangalana tanteraka ny tompon'andraikitra manoloana ity fanotofana tany ity. Araka ny fanadihadiana nataonay ny tany-panjakana no tena misy manototra. Ity farany izay mila arindra sy alamina isoroana ny fanaovana tsindry azo lena sy ny fanararaota-pahefana. Nanamafy ny eo anivon'ny ministera fa tsy afa-miala ny kominina raha tany amin'ny faritra iadidiny no resahana. Fahefany mera manome an'ireny miaraka amin'ny ataoko hoe zareo ato amin'ny apipa dia tsy mandalo amiko akory zany. Zay zany tsy fantatry ny olona. Dia mera zany mba tsy tonako zavatra ary zay moa ny itsonandry zareo. Hoe jereo fa misy zavatra arindra io, misy zavatra tsy mety io. Mety noho ny fialana tokoa amin'ilay tsy manam-bola ny kominina satria misy vola miditra ao anazy io amin'ny fomba mazava dia tsy manaraka an'izay fandaminana izay izy. Araka izany mampametra-panontaniana ny hoe iza marina no tena tompon'andraikitra, iza no manafina inona. Mody mifanilika sa tsy fahaizana asa sa firaisana tsy kombakomba avolenta ka miteraka tsy fandraisana andraikitra sy fialangalanana. Voararatra amin'ny taona 2024 ny fanotofana tany sy ny fanomezana tany-panjakana ho an'ny olona na olon-tsotra na vondron'olona hafa na mafisy ny filoham-pirenena izany ny volana marsa. Ny zava-misy mitohy ankalalahana izany. Eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany fa lafim-baovao hafa kosa indray amany olan'ny mponina amin'ny fiakaran'ny rano ny fahavitan'ny lalana ao Besarety izay notokana ny ministry ny asa vaventy androany. Mbola hidiny naramaso zany anefa ny ministera rehefa avy ny orana efa natao ahazaka ny fikorinan'ny rano araka ny tokony ho izy ny fototra sarany nambara ny orinasa nahazo ny asa fanamboarana. Manana andraikitra amin'ny fikojakojana izany ihany koa ny mponina sy ny mpandalo fanatetiana. Roa volana sisa dia hiditra ny fahavaratra indray isika volinandro izay midika ho fiakaran'ny rano ho an'ireo faritra iva toy ny eto Besarety. Voatery mirobotra anao avokoa na ny mpianatra na ny mpiasa fa eo indrindra ihany koa ny fahasahiranana ho an'ireo mitondra marary ao amin'ny hôpitalin'ny Soavinandriana. Tsy afaka mifamezivezy ihany koa ireo fiara. Vao avy kely fotsiny ny orana dia efa tondraka ilay rano eto. Hatreny ambalahana mihitsy ny rano, tsy azo andanana mihitsy ny eto. Fa ankehitriny izany dia velom-panantenana izahay fa vita soamatsara ty foto-drafitr'asa ity iezaka izay hatreo ohatran'izao ihany koa no tokony ho ahitana an'izy ity satria narary anay ty lalana ity. Tsy mbola mamanontolo ny olan'ny mponina ny fanamboaran-dalana androany araka ny fanazavana azo tety isan'ny olana ihany koa ny évacuation na ny fivoahan'ny rano amin'ny faritra manodidina ny Besarety. Fa matsimbola hatramin'ny 400 tapitrisa ariary avy amin'ny tahirim-bola hikojakojana ny lalana na ny fer no nahafahana nitateraka ity lalana amin'ny refy 500 metatra ity. Orinasa malagasy no nanao ny foto-drafitr'asa izay tokony haharitra 10 taona. Misy enrobé dia misy papier dia verina enrobé. Dia araka ilay teneniko teo hoe angrehosena izany hoe nampiakarina ho avoavo kokoa teo. Dia ilay teo zany ambany ilay nivoan'ilay lalana. Dia logiquement ambany ilay izy dia miangonao daholo ilay rano. Noho koa ilay assainissement zany mbola tsy navaozana. Dia nampiakarina ilay izy dia navaozana ny assainissement. Sokajiana ho isan'ny asa maika na travaux d'urgence ity lalana eto Besarety ity raha nambara ny ministra tompon'andraikitra tsy vita hatreto anefa ny asa. Mbola isy ny fanaraha-maso afaka volana vitsivitsy raha tena namany olan'ny mponina tokoa izany. Mbola tsy avy zany orana dia ohatran'ny hoe mahafinaritra sy madio izy io fa zako tia manao asa tena mendrika ary tena mety dia saro-piaro zahay amin'io zavatra io rehefa avy amin'izay ny orana dia hiverina aty tsika dia hijery hoe jereo fa
efa avy ny orana dia mandeha tsara ny rano a tsy miangona intsony. Nahatra 3 volana ny fanamboaran'ity lalana ity izay tsy nahazo ny vezivezen'ny fiara nandritra izay fepitaona izay. Tokony hampalalaka ny fivezivezen'ny fiara ihany koa araka izany ny fahavitana azy. Olana amin'ny faharetan'ny fototr'avitra asa tahaka izao anefa ny afitsoko ny mponina amin'ny lotsy ny fahazaran-dratsy samihafa. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray nisy fiantraikany betsaka teo amin'ny kalitaon'ny fampianarana ny krizy nandritry ny 5 taona teto Madagasikara sy nisy ny fandaram-pianarana mazava nipetraka nandritry ny tetezamita teo andanin'izay tafakatra hatrany amin'ny 220 ny tany tsy fahombiazana sy ny fitsoanan-darana eny anivon'ireo fanabeazana fototra ireo no antony ny karakaran'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny convention nationale de l'éducation izay atao amin'ny fiandohan'ny volana oktobra ho avy izao. Zora Kotindrina. Tsy nandalo fiofanana avokoa ny 70% n'ireo noraisina mpianatra nandritra ny tetezamita raha nambarany avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Isan'ny nampilatsaka ny kalitaon'ny fampianarana teto Madagasikara izany. Nanomboka tamin'ny taona 2020 ny tena hita taratra izany raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra teknika iray avy eo anivon'ity ministera ity. Ny eo anivon'ny fanabeazana fototra no tena lasibatra tamin'izany. Teo moa zany navoaka teo le tarehimarika ny ankizy 9 ka hatramin'ny 7 taona. Ary hita fa mahatratra 1,400,000 eo e. Na ny ankizy mitsoka andarana na ny ankizy tsy nanditsy sekoly mihitsy. Tanora zany 9 ka hatramin'ny 7 taona. Ka ino ny antony dia efa niarahantsika navantana teo le fantrana eo ihany koa le hoe tsy fampiny sekoly. Nahatratra any amin'ny 1,7 ny tahapahombiazana tamin'ny taom-pianarana 7 ho an'ny fanabeazana fototra. 7,2 kosa izany tamin'ny 7,20. 2,20 izany tamin'ny taom-pianarana 12,20. Nidina 5,7 tamin'ny taom-pianarana 2,20. Ary 4,70 kosa tamin'ny taom-pianarana 12,13. Tamin'ny taom-pianarana 13,13 sy 14,13 farany teo dia tafidina hatrany amin'ny 7,5 izany. Isan'ny olana voalohany indrindra tamin'izany tsy fisian'ny fandaram-pianarana raikitra. Antsika amin'ny teny izao tsy manana programa scolaire ity ministera ity. Izay ny zavatra nilovana teto tsy misy programa scolaire. Ny trano mety vita ihany, ny mpampianatra mety vita ihany, ny kit scolaire mety vita ihany fa ny programa ny zanaka malagasy tsy azo atao kitoto, tsy azo atao kinangananga, fanjary miseho ny zavatra nisy tamin'ny taona 2014 nisy programa napetraky ny fitonam-panjakana tamin'izany fotoana izany fa misy ny sekoly tsy miankina tsy nampiatra ny programa io satria tsy nohony ny heviny. Fampiaonana ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny fampianarana no tanjona voalohany amin'ny fanatanterahana ity convention nationale de l'éducation ity. Hanomboka ny 9 volana oktobra izany ary tsy farana raha tsy amin'ny 10 volana oktobra ho avy izao eny amin'ny CCI Vato. Fa eo amin'ny lafin'ny finoana kosa indray ny orina tamin'ny 14 ny volana oktobra 2025 ny fifoazam-panasy Soatanana mankalaza ny 20 taona nisy teto Madagasikara arak'izany dia antoko-pinoana ity ka ny 13 hatramin'ny 17 ny volana septambra ho avy izao any Soatanana fianaran-tsona naterana ny fankalazana ho any Antananarivo manokana noho ny olona momba n'Antsahamanitra nafindra toerana ny fankalazana fanampanazavana. Ny hetsika taonay zany dia misy ny komity mpanomana an'izany eto Antananarivo dia anao rindrakira ara-pilazantsara. Ka zany rindrakira ara-pilazantsara zany dia ho tanterahana ao amin'ny fiangonana METM Ziona Firaisana Ambodimanga Besarety. Raha pitso fa 9 ny volana septambra amin'ny 2 ora tsy diso. Io zany mba ataontsika hoe tolo-tanana ataon'ny zanaka ampielezana ny ahosotanana aty Antananarivo. Ny olan'ny fampianarana ny vahaolana adievitra eo amin'ny maître Frama sy ministera ny fanabeazam-pirenena no entina aminao mandritry ny fandarana amin'ny kolo-hevitra anao ahoana ny hoavin'ny fampianarana ny zanaka malagasy sy ny sarababem-bahoaka inona no antony fitokonana amin'ny verimberina sy ny fifanlanana ao anatin'ny fandarana amin'ny kolo-hevitra aorian'ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny 7 latsaka 10 minitra no narahinao izay amin'ny kolo-hevitra izay.
Famaranantsika kosa ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy maresaka avy any ivelany teknôlôjia vaovao na teo aza ny tsy fahombiazana tamin'ny fampiasana fo artifisialy tetika asa voalohany nanaovana andrana tamin'ny lehilahy 5 taona ka namony any ny volana martsa farany teo telo herinandro lasa zao olona faharoa vaovao indray no nampiarana izany ary mbola velona salama tsara any Frantsy fanadidina teo amin'ny sariny France 24. Telo herinandro lasa izao niditra tamin'ny opération faharoa manaraka indray ny professeur Daniel Duvaux tany amin'ny hôpital lehibe ao Nantes. Natao mangingina ny fandidiana, tsy misy mipika ny mombamomba n'ilay marary hatreto, mijanona tsy ambara telo tanteraka izany. Tsy mety manome fanampanazavana mahakasika ity opération natao amin'ny hôpital ity ihany koa ireo tompony andraikitra rehetra. Raha ny fantatra, nizotra soamatsara ny fandidiana. Ratsaivina, ny 12 Desambra 2024 no nisy toy izao voalohany. Claude Dany, ilay marary voalohany nanaovana ny andrana tamin'izay fotoan'izay. Nanome antoka ny mpitsabo tamin'izay fotoan'izay tao anatin'ny iray volana nanaramaso ny fahasalamany. Telo volana taty aoriana ny fandidiana namony ainy ity farany. Olona teo amin'ilay fitaovana natao tamin'ny fo no niteraka amin'ny fahafatesana na ny court-circuit. Mitovy amin'ity fitaovana ity no nampiasaina tamin'izay fotoan'izay famoronana ny volavolan'ny professeur Alain Carpentier miasa amin'ny hôpital européen Georges Pompidou au Paris ary niarahana molavola tamin'ny orinasa Carmat. Taorian'ny fanadihadiana natao, nahazo fahafahana indray anao izany ireto mpitsabo ireto ny volana jolay lasa teo. Raha ny nambaran'ny mpitsabo ihany anefa milanja 700 gramy ity fo artifisialy ity izany hoe intelo mavesatra noho ny fo natoraly. Miisa 4 amin'izao fotoan'izao ny olona marary izay efa mba vahon'ny fahafatesana no miandry fandidiana ampiasaina amin'ny fo artifisialy ity. Fanontaniana mipetraka ny hoe nahita ody faty vera olombelona amin'ity fo teknôlôjia ity. Dia iny fanadihadiana iny ihany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao tamin'ity hariva ity isorina hatrany ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany mamay fotoana indray ao anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora sasany veloma tompoko.